Alléluia. Alléluia. Misy olona faly ve androany hariva? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Ataoko fofo ihany toroteny fa ataontsika be dia be ny dia androany. Je vais être court dans mon message, mais on va beaucoup danser aujourd'hui. Tiaka anao androany isaina an'ity fahamarinana anankiray ity. J'aimerais que tu penses à cette vérité. Ianao dia manana Andriamanitra ngeza be. Tu as un Dieu très grand. Ninninona zavatra lalovanao tsy problème zany io. Quelles que soient les situations que tu affrontes, c'est pas un problème. Satria miaraka amin'Andriamanitra ohatrany tsy misy problème. Parce que quand tu es avec Dieu, c'est comme si tu n'avais pas de problème. Ataovy azo antoka fotsiny hoe miaraka aminy ianao. Sois juste rassuré que Dieu est avec toi. Ianao ve mieritreritra fa tsy nangiry firy nahazo an'ilay jiolahy teo akaikin'i Jesosy? Est-ce que tu penses vraiment que le brigand qui était à côté de Jésus n'a pas souffert? Be dia be ny kristianina resin'io jiolahy io. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont battus par ce brigand. Mangiry firy zany hoe tanana mifantsika amin'ny hazo fijaliana, tongotra mifantsika amin'ny hazo fijaliana, fa tsy nanaka anazy tsy hivavaka iantso Jesosy zany. C'était vraiment douloureux le fait d'être cloué à la croix. Les mains sont clouées, les pieds sont cloués, mais ça ne l'a pas empêché de parler à Jésus. Hozy izy hoe Jesosy io tsarovy ary rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mba fantatrao ny zavatra miandry anazy tsy maintsy ho tapahana ny tongony. Tu sais ce qu'il attendait à ce moment-là? Il fallait qu'on coupe ses pieds. Be dia be ny zavatra niandry azy tsy mahafinaritra ny nofony. Il y a beaucoup de choses qui l'attendaient et qui n'étaient pas plaisants pour sa chair. Nefa tsy nanaka anazy zany tsy hiantso an' Jesosy. Mais ça ne l'a pas empêché d'appeler Jésus. Ianao tonga eto androany hariva. Tu es là ici cet après-midi. Mety misy ady hatrehanao. Peut-être que tu as des combats dans ta vie. Fa za te hiteny aminao tsy mafy noho ny nanjon'io jiolahy io zany. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas plus dur que ce qui est arrivé à ce brigand à ce moment-là. Fa zao be dia be amin'ny kristianina vao mafy ny ataky tsy hivavaka intsony. Il y a beaucoup de chrétiens en ce moment, quand il y a un peu d'attaque dans leur vie, ils ne viennent plus prier. Tsy vitako intsony no mivavaka Andriamanitra. Tsy vitako intsony no mivavaka Andriamanitra. Je n'arrive plus à prier, Seigneur. Tena aleoko tsy mandeha ny am-piangonana intsony. Je ne veux plus aller à l'église. Ohatrany tsy hitako mihitsy izay valim-bavaka. Parce que je ne vois même pas mes prières exaucées. Tratrana ataky kely dia tsy mahajoro. Une attaque minime et tu n'arrives pas à rester ferme. Fa jereo ty jiolahy ty nanome lesonao atsika. Mais ce brigand nous a donné une leçon. Nangiry firy izy, nijaly izy, fa tsy nasaka anazy tsy antso an' Jesosy zany. Il ressentait la douleur, il souffrait, mais ça ne l'a pas empêché à appeler Jésus. Mba fantatrao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao Est-ce que tu sais que quand tu es avec Dieu, dia mila fantatrao fa miaraka amin'ilay goavana indrindra ianao. il faut que tu saches que tu marches avec le plus grand. Angamba misy zavatra lalovanao androany. Peut-être que tu passes par certaines choses aujourd'hui. Fa tiako ho fantatrao fa ny lanjan'ny teny anankiray dia mihoatra lavitra noho ny lanjan'ny vola be. Mais j'aimerais que tu saches que la valeur d'une seule parole, qu'une seule parole a beaucoup plus de valeur que beaucoup d'argent. Tsy le solution tadiavinao no aritra eo amin'ny fiainanao fa le parole avy amin'Andriamanitra anankiray voarainao. Ce n'est pas la solution que tu recherches, c'est pas ça qui va durer dans ta vie, mais c'est une seule parole que tu vas recevoir de Dieu. Za ve afaka mizara aminao ny tantaran'olona anankiroa vetivety fotsiny fampitahana tantaran'olona anankiroa ato anatin'ny soratra masina. J'aimerais te partager l'histoire de deux personnes. J'aimerais comparer l'histoire de ces deux personnes. Josefa sy zanak'adala. L'histoire de Joseph et l'histoire du fils prodigue. Josefa niala ny tranony tsisy nininina fa vision nentiny voaka ny trano. Joseph, quand il est sorti de sa maison, il n'avait rien, il avait juste sa vision. Mety hoe natsipy tany anaty vovo izy, navaritra ao andevo izy, tonga tany amponja izy, fa tany amin'ny trônina ihany ny efarany.
Peut-être que on l'a jeté dans le puits, on l'a vendu en tant qu'esclave, on l'a mis en prison, mais il est venu et il a réussi à arriver sur le trône. Dia rehefa nody tao an-tranony izy ka lesa sy fananana ny netiny nomeny ny rainy. Et quand il est venu chez lui, Rehefa tonga tao amin'ny rainy izy dia afaka nitondra zavatra goavana be avy any amin'izay naliany. quand il est revenu chez son père, il a pu ramener des chars et plein de trésors. Fa le zanakadala vola be sy atsasaky ny fananana ny nety mivoaka fa tsisy ninina izy rehefa nody ny trano. Mais le fils prodigue, il est sorti avec plein de trésors, avec plein d'argent, mais il est revenu sans rien. Midika tsy ny arena, tsy ny vola, tsy le zavatra heverinao fa vahaolana ny tena vahaolana ilainao. C'est-à-dire que ta solution, ce n'est ni l'argent, ni les trésors de cette terre, ni les richesses de ce monde. Ny ilainao Jesosy Kristy avy any Nazareth. Celui dont tu as besoin est Jésus-Christ de Nazareth. Tiako ho fantatrao zany fa ny fahasoavan'Andriamanitra anankiray miasa eo amin'ny fiainan'ny olona dia misy ho avy tsara eo amin'ny fiainany io teny voarainao androany io. J'aimerais que tu saches que la grâce qu'une personne peut recevoir dans sa vie, c'est la parole de Dieu. Zany no mahatonga ny olona ara-panahy tsy variana mitady ny aomby amin'ny harena eto ambony tany fa mitoetra sy miombona tsara amin'izay vision nomen'Andriamanitra azy ohatran'ny Joseph. Voilà pourquoi un homme spirituel ne s'attache pas aux richesses de ce monde, mais se concentre et se focalise sur la parole de Dieu et la parole que Dieu lui donne. Raha mba fantatrao fa ny lanja ny teny anankiray dia hitondra fiafarana tsara lavitra ho anao. Est-ce que tu sais que la valeur d'une seule parole va t'amener un très bel avenir? Rehefa tena velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, ninninona zavatra trenao dia tsy afaka hanakana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany. Quand la parole de Dieu est vraiment vivante en ton cœur et à l'intérieur de toi, quelles que soient les situations que tu affrontes, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Ny an'i Josefa nisy fonja, nisy aretina, nisy olana, nisy fahakalana. Pour Joseph, il y avait le puits, il y avait le fait qu'il a été vendu en tant qu'esclave, il y a eu la souffrance, il y a eu le jugement, il y a eu les critiques des autres. Fa tsy nahoana zany satria nanan-javatra tao anatiny izy. Il avait des blessures aussi, mais il n'a pas tenu compte de tout ça parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose en lui. Ny fiafaran'ny fiainanao tsy le hitan'ny masonao fa le ao anatinao. La fin de ta vie, la finalité de ta vie, ce n'est pas ce que tu vois à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tianaitranao androany. J'aimerais t'interpeller aujourd'hui. Omeo lanja ny vina sy vision napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Donne de la valeur à la vision que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Andriamanitra tsy hamitaka anao zany. Dieu ne va jamais te tromper. Ty problème na pino be dia be. Je vais te partager un problème qui concerne beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Be dia be ny kristianina mivavaka te hanery an'Andriamanitra amin'ny lalany. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour forcer Dieu à accomplir leur volonté à eux. Mba fantatrareo fa ato anaty Baiboly misy karazan'olona mivavaka nanery an'Andriamanitra tamin'ny fomba aman'Andriamanitra ny olona dia tsy nihaino azy mihitsy Andriamanitra. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a ce genre de personnes qui prient et qui forcent Dieu à exaucer ce que eux ils veulent? Raha mbola eo amin'ny nofonao ny hanerenao an'Andriamanitra ao anaty vavaka dia tsy hainao anao Andriamanitra. Si tu forces le Seigneur à t'écouter alors que tu es dans la chair, c'est dans la chair que tu le forces, Dieu ne va pas t'écouter. Satria mahakasika ny souveraineté an'Andriamanitra zany. Parce que tu touches à la souveraineté de Dieu. Jenareo honie olona anankiefatra nandeha tany mainana maka rano fa tamin'ny fomba samihafa no nitondran'Andriamanitra azy. Il y a 4 personnes qui ont traversé entre les eaux sur une terre sèche, mais Dieu les a amenés d'une manière différente. Jereo Moïse namaky ranomasina mena fa tamin'ny tehana. Par exemple, Moïse, il a marché entre la mer Rouge, et c'est à travers le bâton qu'il a séparé la mer en deux.
josoa indray namaky any jordana nandeha tany maina fa tongotra mpisorona no nampiasain'andriamanitra. Et Josué, il a fait la même chose avec la rivière du Jourdain, mais c'est à travers ses pieds que Dieu l'a utilisé. Ary hitantsika ihany koa Élie sy Élise namaky ny jordana fa lamba no nampiasain'andriamanitra. Élie et Élisée, il en va de même au niveau de la rivière du Jourdain, mais c'est à travers leur linge. Aza teren'andriamanitra hoe mampiasa lamba na mampiasa tongotra na mampiasa tena fa ny zava-dehibe rehefa mino ianao andeha tany maina rehefa melo lalana anao anaty sakana rano Andriamanitra. Donc le plus important, ce n'était pas le bâton, ce n'était pas les pieds, ce n'était pas le linge, mais le plus important, c'est ton cœur qui croit que tu vas marcher entre la mer. Rehefa naheno an'Andriamanitra ianao hoe miaraka aminao izy sy mombanao izy manana antoka sy fanantenana fa zavatra tsy takatry ny saina no ampiasaina ianao amin'izay zavatra ny rahany ianao. Quand tu as entendu Dieu te dire que il est avec toi, il va être présent dans ta vie tous les jours, n'aie pas peur parce qu'il a un chemin que tu ne peux pas, que tu peux jamais imaginer, mais tant que tu crois, il va le faire. Diky fa aza saina zay lalana hitondran'Andriamanitra fa sainy fotsiny hoe efa nanaiky Andriamanitra. Donc ne pense pas à la manière dont Dieu va faire les choses, mais pense juste au fait que Dieu a déjà accepté de faire les choses. Atsangano hoe ny tanan'izay mandray anahako. Est-ce que tu peux lever ta main si tu m'écoutes? Zavatra tsara indrindra tiako ho fantatrao dia zao, Andriamanitra tiany ianao hifantoka aminy fa tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa akoatran'ny fisiany. Une chose que Dieu veut t'interpeller aujourd'hui, il veut que tu te focalises sur lui-même, mais pas sur les choses que tu recherches. Mba fantatrao mahatonga azy tsy manoro anao zay lalana hitondrany anao. Tu sais pourquoi il ne te montre pas quelle est la manière dont il va te conduire? Mba ahafahanao miankina tsara aminy sy miombona aminy anananao fiainana miray aminy tantela. La raison est que il veut que tu lui fasses confiance. Tu lui fasses confiance et que tu sois en pleine communion avec lui. Et tu t'attaches à lui. Ny problème ny John ny tomany satria tsisy nanokatra le boky. Le problème de Jean, c'est que y a personne qui a ouvert le livre, il a pleuré. Teo amin'ny Apocalypse toko faefatra Andriamanitra ny tena hoe miakara ty an-danitra. Et puis dans Apocalypse 4, Jésus a dit, monte ici au ciel. Dia niakatra John nahita ny lanitra. Et puis Jean est monté, il a vu le ciel. Dia hitany ny trône n'Andriamanitra sy ny vehara manodidina ny seza fiandriana 420 isany. Et puis Jean a vu le trône de Dieu avec les 24 veillères qui sont autour. Fa vakio tsara ny boky ny Apocalypse toko faefatra fa variana izy nijery ny fahatsarany zava-manana ny ato manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Et regardez dans Apocalypse 4, mais Jean était très étonné de voir tous les êtres vivants qui entouraient Dieu. Dia misy zavatra tsara be dia be hitany masony eny an-danitra. Et il y a plein de bonnes choses qu'il a vues dans le ciel. Tsara ny zavatra mivoary manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra tena mahafinaritra. Toute la création qu'il a vue, tous les êtres vivants qu'il a vus, c'était vraiment quelque chose de très agréable. Fa tsy nampitsahatra ny ranomasony. Mais ça ne l'a pas empêché de pleurer. Fa ozy izy ny vehara anankiray nyteny tamin'ny John. Et puis il y avait un vieillard qui lui a dit, John, atsaro aza mitomany ianao fa leo fovoan'ny seza fiandrianana no efa nanokatra ny boky. Jean, ne pleure plus. C'est ce qu'a dit le vieillard. Parce que c'est celui qui siège sur son trône, c'est celui-là qui a ouvert le livre. Eny io ty famarinany ty. Écoutez cette vérité. Fahatsarana anankiray ny tsy hitany John dia nitoy ny ranomasony. Jean a vu plein de bonnes choses, mais il y avait juste une seule chose qu'il n'a pas vue, et il était en pleurs. Tsy ny zavatra tsara hitany masony manodidina azy no nitondra fitsarana ho azy fa le teo fovoan'ny seza fiandrianana tsy hitany raha tsy natorony vehara azy. Toutes les bonnes choses qu'il a vues autour du trône de Dieu ne l'ont pas apporté, ne l'ont pas apporté le repos. Mais seul celui qui siège sur son trône, c'est celui-là qui lui a donné le repos. Tsika tsy natsoina hiezaka mba ho tsara fa tsika miaina ny fahatsarany ao anaty fanoloran-tena tsara. On ne s'efforce pas de faire bien les choses,
mais on accepte juste la bonté de Dieu et on vit dans la bonté de Dieu. Androany hariva mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainanao. Je vois la bonté de Dieu inonder ta vie aujourd'hui. Ary hitako ny fahasoavan'Andriamanitra akasika anao androany Et hariva. je vois la grâce de Dieu te toucher cet après-midi. Tsisy zavatra manjoanao androany koa mentsika voninahitra fa ndaotsika hitodika eo amin'ilay afovoany ny seza fiandrianana ankalaza sy idera ny anarany. Il n'y a aucune situation aujourd'hui qu'on va glorifier, mais venons et allons glorifier celui qui siège sur son trône éternel. Za mahita hoe tsy hoe tsy mandalo ady ianao Moi je vois, c'est pas que tu ne passes pas par des combats, fa velan'Andriamanitra andalo reny mba ahitanao ny fahatsarany. mais Dieu permet ces combats pour que tu puisses voir sa bonté. Satria ny hery ao anatinao dia mihoatra lavitra noho ny zavatra trehnao. Parce que ta puissance, la puissance qui est à l'intérieur de toi est beaucoup plus grande que ce qui est dans le monde. Fa hery inona na tonga ny sadraka sy mesaka sy Abednego tsy taitra ho atsipy eny anaty laforo. Quelle est cette puissance qui a fait que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas bougé d'un seul poil pour le fait qu'on va les jeter dans le four? Inona ny hery tao amin'ny Daniel tsy natahotra ho any andavaky ny liona fa nampahery mpanjaka. Quelle est cette puissance qui était à l'intérieur de Daniel pour ne pas avoir peur d'être jeté dans la fosse au lion? Ny herin'ny communion mitahiry anao anaty fiadanana miatrika ady sarotra. La puissance de la communion te garde dans la paix quand tu es face à des combats. Zavatra anankiray ny angatahako aminao aza mampidina ny adinao eo amin'ny nofo mandrakizay. Il y a juste une seule chose que je te demande. N'abaisse pas tes combats au niveau de ta chair. Mahita ny voninahitr'Andriamanitra miatrika ady sarotra amin'ny fisaorana. Mais vois la gloire de Dieu alors que tu es face à des combats et sois reconnaissant. Eno ilay izy tsy hovoaka amin'ny vavanao mihitsy ny fisaorana kasitran'Andriamanitra raha ratsy communion amin'Andriamanitra ao anaty ianao. Tu ne peux jamais être reconnaissant envers Dieu si tu n'es pas en communion avec lui. Satria rehefa tsara ny communion anao dia renao mihitsy ny fitoeran'ilay fiadanana hoe ho tafavoaka ianao miatrika an'ilay sarotra lalovanao. Parce que quand tu as une qualité de communion avec Dieu, tu vois vraiment que tu as une paix que tu ne peux pas expliquer quand tu es face à tes combats. Zay no mahatonga ny Paoly miteny hoe fiadanana ambony sy mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Voilà pourquoi Paul a dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Eno eny ty fahamarinany ty Écoutez bien cette vérité. rehefa eo amin'ny nofo le ady Quand le combat, quand tu affrontes tes combats au niveau de ta chair, dia reto zavatra reto no mampiasa anao fahatezerana, fimonomononana, fangatsiaha-po, fitebitebena. voilà ce qui va te remplir la colère, la plainte, les murmures, la froideur. Fa rehefa ara-panahy le ady reto no mivoaka fahanginana, fandeferana, fitiavana, reo fruit de l'esprit. Mais quand tu amènes tes combats dans l'esprit, voilà ce qui va te remplir l'amour, la joie, la paix, les fruits de l'esprit. Ny antony dia tsotra rehefa velona ao anatinao ny fanahy masina mahazo aina mamoaka ny vokatry ny fanahy dia manova ny fijery ny fahavalo zany ahitan'Andriamanitra amin'ny alalanao. Ce qui se passe, c'est que quand le Saint-Esprit te remplit, quand tu es rempli des fruits de l'Esprit, ça ouvre les yeux de l'ennemi à voir Dieu à travers toi. Mba fantatrareo fa rehefa hitan'ny fahavalo amin'ny fiainan'ny olona anankiray Andriamanitra dia manaiky any olo io amin'ny alalan'ny fisian'Andriamanitra ny devoly. Quand l'ennemi voit les fruits de l'Esprit à l'intérieur de toi, dia mitsoaka izy satria mahita an'Andriamanitra amin'ny alalanao. il va fuir parce qu'il voit Dieu à travers toi. Eno iny ty fahamarinany ty eno tsara ane ty fahamarinany ty Écoutez bien cette vérité. avy any le fahavalo hiatake anao. Par exemple, l'ennemi vient, arrive, il va t'attaquer. Ty andravanao izy. Et il veut te détruire. Hoentiny daholo ny fitaovany rehetrarehetra motika anao. Et il ramène tout ce qui est entre ses mains pour essayer de te détruire. Nefa izy tsy afaka hitondra nininao eo aminao fa créature no ampiasainy. Alors qu'il ne peut même pas ramener quoi que ce soit auprès de toi, mais il utilise des créatures. Dia zay no mahatonga ny fanahy masina ao anatinao manampy anao izy mba hahafahanao mamoaka fruit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va t'aider pour que tu puisses révéler les fruits.
zany no ilantsika ny parakletos ao anatisika manampy atsika amoaka ny fruit de l'esprit. Voilà pourquoi on a besoin du Paraclétos. Le Paraclétos est à l'intérieur de nous pour nous aider à sortir les fruits de l'esprit. Satria rehefa mivoaka ny fruit a tonga de dégoûté ny fahavalo. Parce que quand les fruits sortent, l'ennemi est dégoûté. Enoy a ozy izy ny ten'Andriamanitra Petera voalohany toko voalohany andiny fafito izay. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 1 à 7. Ozy izy hoe mahonona tena miambena fandevoly fahavalonareo de mierina tahaka ny leona masika mitady zay arapany. Veillez et priez parce que votre adversaire, le diable, rugit comme un lion pour voir qui il dévore. Efa niteneniko tamintsika fa ny liona carnivore. On sait déjà qu'un lion est un carnivore. Dikany hoe carnivore tsy mihinana fa tsy hena. Carnivore, ça veut dire que c'est un être qui ne mange que de la viande. Ny devoly zany ohatry ny liona te hihinan-kena. C'est-à-dire que le diable, c'est comme un lion qui veut manger de la viande. De rehefa nona izy a de miero ny eran'ny tanàna mampatahotra. Et quand il a faim, il essaie de rugir partout et faire peur. Et fait peur. De raha vo ianao miaina eo amin'ny nofo fa tsara-panahy Et quand tu es au niveau de la chair et que tu n'es pas dans l'esprit, de sakafony ianao. tu fais partie de son repas. Fa raha vo ianao mamoaka fruit tsy te hihinana banane plantain mihitsy iny de ny liona. Mais quand tu sors les fruits à l'intérieur de toi, le diable ne veut pas manger une banane plantain, il veut manger de la viande. Satria tsy afaka hivadika ho herbivore mihitsy ny carnivore. Parce que l'ennemi ne peut pas changer en herbivore, il est carnivore. Azakary ny tanazema ianao. Qui m'entend? Qui m'écoute? Le izy tsy misy effort avy any aminao hoe te ho tsara ianao. Ce n'est pas un effort qui vient de toi, ce n'est pas toi qui t'efforces à être bien. Ny kristianisme tsy hoe olona anankiray niova fo sy tsara toetra avy amin'ny ezaka nataony. Le christianisme ne s'agit pas de quelqu'un qui est devenu bien et bon à travers ses propres efforts. Fa fiainan'i Jesosy Kristy velona ao anatiny aseho ny fanahy masina manambara ny fahatsaran'i Jesosy eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Mais c'est la vie de Jésus-Christ qui vit en lui et c'est le Saint-Esprit qui le révèle et qui montre et qui révèle la bonté de Dieu à travers lui. De ty reto hoe face an'io problème io ianao. Et imagine que tu es face à ce problème. Ny devoly te handrapaka anao. Le diable veut te dévorer. Fa ianao namoaka fruit tampoka fa ianao tsy nofontsony. Et tu es dans l'esprit et soudainement tu as fait sortir les fruits. Tonga de dégoûter le liona. Le lion est dégoûté. Satria tsy le viande nandrasany no hitany fa fruit ny navoakany. Parce qu'il n'a pas vu de la viande, il a vu que des fruits. Zavatra anankiray secret ao ambadiky ny révélation androany hariva. Il y a un secret derrière la révélation que Dieu nous partage aujourd'hui. Mila miova ho fruit ianao fa tsy mijanona ho charnel. Il faut que tu te transformes en fruit, mais tu ne restes pas dans la chair. Tsy maredeka ao an'Andriamanitra. Zany na tonga ny Daniel rehefa niditra tao andavaky ny liona tonga de tsy tia ny liona hohanina. Voilà pourquoi Daniel, quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions ne voulaient pas le manger. Nanantena eny izy kanjo fruit nitany. Il voulait de la chair de viande, mais tout ce qu'il voyait, c'était des fruits. De ozy izy le liona tsy fihinana io. Et puis, les lions se sont dit entre eux, il n'est pas comestible. Ianao kristianina io koa novainy Jesosy ohatr'izany amin'ny alalan'ny Saint-Esprit. Et toi aussi, en tant que chrétien, Dieu va te transformer à travers le Saint-Esprit. Tsy hoe tsika kory ny mafy be fa ny Andriamanitra tsika ngeza be. Ce n'est pas nous qui sommes forts, c'est Dieu qui est grand. Tsy maredeka ao Est-ce qu'on peut an'Andriamanitra. acclamer le Seigneur? Alléluia. Mahita anao a hiatrika eny andavanandrom-piainanao olona mandresy tsara miaraka amin'Andriamanitra. Je te vois dans ta vie quotidienne, tu es vainqueur et tu as la victoire. Ny fifalian'Andriamanitra ao anatinao tsisy angalatra zany. La joie du Seigneur qui est en toi, personne ne peut la voler. Ary za mahita
fa ny tanan'andriamanitra ho eo aminao Et mandrakariva. je vois que la main puissante de Dieu est sur toi tous les jours de ta vie. Tsisy arombaka anao eo an-tanan'andriamanitra zany. Personne ne peut te ravir entre ses mains. Ninninona zavatra rehetra ilayntsika ao amin'i Jesosy ny fahafenona. Quels que soient nos besoins, c'est en Jésus que se trouve la plénitude. Ny angatahako aminao apetrao eo amin'ny trônina Jesosy. Tout ce que je te demande, mets Jésus sur le trône. Eo amin'ny asa mandraharanao, eo amin'ny fiaina tokantranonao, Dans ton travail, dans ton foyer, amin'ny ara-panahinao dans indrindrindrindra. ta vie spirituelle surtout. Raha mbola misy ny atao hoe maraina, apetrao eo amin'ny toerany Jesosy. S'il y a ce que l'on appelle matin, mets Jésus à sa place. Mba fantatrao ny nahavoan'ny Potifara amin'ny vady. Tu sais ce qui est arrivé à Potiphar et sa femme? Efa nomen'Andriamanitra olona tsara ho eo amin'ny fiainana izy mivady, fa nanendrikendriky olo marina, nandefa azy any amponja dia lasa mpiasan'ny Josefa rehefa avy eo. Dieu leur a déjà donné quelqu'un de fidèle et de bon entre leurs mains et il les a accusés injustement. Ils ont accusé injustement Joseph. Et ce qui a fait que Joseph est devenu leur chef plus tard. Teteny aminao androany, J'aimerais te dire aujourd'hui, izy zavatra hanoneran'Andriamanitra zay fomba naniliana anao tamin'ny tsy fahamarinana. Dieu va te rendre au centuple toutes les situations dont tu as été rejeté. Isaky ny dia rehetra alehanay aty andafy aty Frantsa dia miteny foana Andriamanitra hoe zao ny titre an'io dia io. À chaque voyage, à chaque séjour qu'on passe en France et en Europe, Dieu nous donne toujours un titre à chaque séjour. Voilà le titre de ce séjour. Dia zao séjour zao dia nitenen'i Jesosy hoe solution. Et le titre de ce séjour, c'est solution. Teny ho tsara, tonga tany Frantsa zay dia nisy olona nananolana tany Paris. Quand on était à Paris, il y avait quelqu'un qui passait par un problème. Dia ny andro nahatongavana iny namahan'Andriamanitra ny olana. Et c'était au moment où on passait, c'était là que Dieu a amené la solution. Dia nisy olona koa tany Allemagne ohatr'izany koa. Et la même chose s'est passée en Allemagne. Dia tonga tany Allemagne koa zay dia nanao zavatra ohatr'izany ihany Andriamanitra tamina Et olona. quand on était en Allemagne, il s'est passé la même chose sur des personnes. Satria ilay vahaolana zany ataon'Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra. C'est-à-dire que la solution, Dieu la porte à tout le monde. Dia zay ndray zavatra anankiray azoko antoka zao androany. Il y a une chose dont je suis sûr aujourd'hui. Ho anao ndray zao ilay vahaolana. Que tu as la solution aujourd'hui. La solution t'appartient aujourd'hui. Satria tsy olona no nitenen'izany fa Andriamanitra. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu. Mila ny fisokafa ny fonao Andriamanitra. Mais Dieu a juste besoin que ton cœur s'ouvre. Fa rehefa misokatra ny fonao manaiky ianao iombona aminy. Parce que quand ton cœur s'ouvre et que tu acceptes d'être en communion avec lui, ho amorain'Andriamanitra ny fahasarotana rehetra. Dieu va faciliter toute difficulté. Manomboka androany atao fiainanao ny fiainam-bavaka. À partir d'aujourd'hui, fais que ta vie soit remplie de prières. Ataovy azo antoka hoe mety hoe possible tsy hitanao akory lehibe an'ilay problème manohatra anao satria feno Andriamanitra ao anatinao. C'est possible même que tu ne vois même pas les problèmes qui se passent dans ta vie parce que tu es rempli de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de Dieu, Ny olona rehefa feno Andriamanitra quand quelqu'un est rempli de Dieu, dia hafa ny fomba fijeriny. il a une manière de voir différente. Ny olona rehetra mikorotana daholo ao anaty olana fa ny olona manana fahafenony fanahy matory eo anaty olana. Tout le monde se précipite et sont inquiets dans le problème, quand ils sont face à des problèmes. Mais quelqu'un qui a le Christ, quelqu'un qui est dans l'esprit, dort dans le problème. Tiako fantatrao fa zanak'Andriamanitra ianao. J'aimerais que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Jesosy tao anaty tempête nefa natory. Jésus, il était face à une tempête, mais il dormait.
le fiainanao anatinao tsy ny fihetseponao tsony no mitondra azy fa Jesosy Kristy amin'izay. La vie qui est en toi, ce n'est plus tes sentiments qui te conduisent, c'est la vie de Dieu qui est en toi qui te conduit. Rehefa ao anatinao Jesosy. Quand Jésus est à l'intérieur de toi. Ny apôtre Paul dia niteny an'izao teny izao. Voici ce qu'a dit l'apôtre Paul. Ny voary rehetra ozy izy dia miantrika maniry fatratra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Il a dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tia hitany io zanak'Andriamanitra io ny voary rehetra. C'est-à-dire que toute la création a cet ardent désir de voir ce fils de Dieu. Ny ataoko tsy ampiresahan'olona amina teny hoe lehibe fotsiny mety ny fiainako nefa tsy tena mbola zanak'Andriamanitra akory. Ce que je vais faire, c'est que je ne me laisse pas être berné par les discours des autres en disant « Ah, toi tu es vraiment incroyable, tu es vraiment quelqu'un, c'est toi qui es le meilleur, etc. » alors que je ne suis même pas enfant de Dieu. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia izay manaiky ho tarihy ny fanan'Andriamanitra. Parce que un enfant de Dieu, un fils de Dieu, est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Ny zanak'Andriamanitra dia manana ny fiainam-pahamasinan'Andriamanitra. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, a la sainteté de Dieu. Izy koa manana ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatiny. Et il a la justice de Dieu. Rehefa mijoro an'Andriamanitra ianao mijoro an'Andriamanitra. Quand toi tu tiens ferme pour Dieu, tena miteny aminao fa ny olana rehetra, ny fanoherana rehetra miandro fotsiny izy ny fampisehoana anao. je t'assure que tous les problèmes, toute la création attend juste ta révélation. Vao miseho ianao dia misy autorité ny zavatra teneninao. Dès que tu es présent, il y a une autorité dans tes paroles. Satria ny fanahin'Andriamanitra namarina anao isertifianao fa zanak'Andriamanitra. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'attester et qui va te certifier que tu es vraiment un enfant de Dieu. Zay no mahatonga Paul miteny hoe nasiana tombo-kase amin'ny fanamasintsika. Voilà pourquoi Paul a dit qu'on nous a tamponnés par le Saint-Esprit. Ny antony satria ianao tsy hoe te ho zanak'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra authentique. La raison est simple, c'est parce que tu n'es pas quelqu'un qui veut juste devenir enfant de Dieu, mais tu es vraiment un enfant de Dieu authentique. Ny zavatra misy amin'izay fotoan'izay any amin'izay toerana alehanao misy firehetana any. Et ce qui se passe, c'est que là où tu passes, il y a le feu de Dieu qui embrasse ce lieu. Eo amin'izay toerana misy ianao misy ny herin'Andriamanitra. Là où tu passes, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Misy zavatra afaka niova amin'ny alalan'izay iraka rehetra mpanaovan'Andriamanitra anao. Il y a quelque chose qui change à chaque fois que tu passes dans un endroit. Ary za mahita fa zany ny zavatra hitranga manomboka androany. Et moi, je vois que c'est ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Tononoko zany amin'ny anaran'i Jesosy avy Je le amin'ny Nazareth. proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy. Je proclame dans le nom de Jésus. Ny solution avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny fiainanao. La solution de la part de Dieu est sur ta vie. Halleluja. Alléluia. Mafantatrareo pasteur Rija. Est-ce que vous connaissez Pasteur Ritz? Vao tonga ahako dia niteny izy, pasteur, tena tsy hitako ny ataoko fa tsy tiako tsony le azo akory sady monomonina kely izy ny hitako hoe reraka. Dès qu'on est arrivé, il est venu là dans la maison qui nous accueille. Il m'a dit que papa, j'aime plus mon travail, et il était en train de se plaindre, il était en train de se murmurer parce qu'il était fatigué. Dia mivavaka ho anazy dia hozy taminy hoe azo asa ianao ary tsy lavitra ny tranonao. Et j'ai prié pour lui et je lui ai dit que tu auras un nouveau travail et ça ne sera pas loin de chez toi. Ça ne sera pas loin de chez toi. Dia za mba nieritreritra hoe any à Paris le izy. Et moi, je pensais que c'était un travail qui était à Paris parce que c'est pas loin de chez lui. Kanjo le izy nentin'Andriamanitra taty Haute-Savoie nefa ho akaiky ny trano tokoa ny asany. Alors que Dieu l'a ramené en Haute-Savoie et c'est pas loin de chez lui. Hitanareo tsy le tiako ny nataon'Andriamanitra hoe ho any Paris izy. Et vous voyez maintenant, ce n'est pas ce que moi je voulais que Dieu a fait, comme quoi Dieu allait lui donner un travail à Paris. Fa noentin'Andriamanitra izy any amin'izay toerana mampety azy tian'Andriamanitra ahitana azy eto Haute-Savoie. Mais Dieu l'a amené là où Dieu le voulait, c'est-à-dire en Haute-Savoie.
izy efa misy fotoana nalahelely kely mbola fanao veloma dia mbola mangano any ny ranomasony. Et puis, entre eux, avec la famille, etc., sa femme et ses enfants, ils voulaient pleurer parce qu'ils étaient tristes de se séparer. Fa tsy maninona le fisarahana raha ho amin'ny tanjona any amin'izay lalina tian'Andriamanitra hitondrana Mais azy. c'est pas grave de se séparer pour un temps si c'est ça la volonté de Dieu d'abord, pour les amener dans leur destinée. Mila mianatra tsika manaiky. Il faut qu'on accepte d'obéir et qu'on apprenne à obéir. Ninona rehefa Andriamanitra no mitondra sy miteny salio foantsika manao hoe ho atao ane ny sitraponao. Quoi que Dieu dise, il faut qu'on fasse toujours un salut comme ça, comme les militaires, en disant que ta volonté soit faite. Miaino tsara an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, zay ny secret farany. Miaino tsara an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa tsy voatery ny zavatra rehetra ekenao dia mety amin'Andriamanitra. Voici le dernier secret, c'est que écoute Dieu en toutes circonstances, parce que ce n'est pas ce que tu veux que Dieu veut forcément. Alléluia. Alléluia. Fa rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao, iaina miracle isan'andro. Mais quand tu obéis à Dieu, tu vis des miracles chaque jour. Alléluia. Alléluia. Zao ny zavatra hitako tamin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Voilà ce que j'ai vu dans ma marche avec Dieu. Raha teraka indray ny olona dia maty indroa. Si quelqu'un Teraka indray mandeha dia maty indroa izy. Si quelqu'un naît juste une seule fois, il va mourir 2 fois. Fa raha teraka indroa ny olona dia mety ho maty indray mandeha ihany fa tsy maty fandroany intsony. Mais si quelqu'un naît 2 fois, va naître 2 fois, il va mourir juste une seule fois. Mila manaiky hovaina olom-baovao ianao. Il faut que tu acceptes d'être transformé en une nouvelle personne. Ateraka indray. Que tu sois né de nouveau. Rehefa teraka indray ny olona dia tsy tratra ny fahafatesana faharoa. Quand quelqu'un est né de nouveau, il ne va pas affronter la seconde mort. Satria novain'Andriamanitra izy ho olom-baovao. Parce que Dieu l'a transformé en une nouvelle personne. Io fiainanao dia ao amin'i Jesosy. Cette vie se trouve en Jésus. Tsy ny fiainanao taloha intsony manofo anao fa fiainam-baovao ara-panao amin'ny Ce Kristy. n'est plus ta vie charnelle passée, mais c'est une vie nouvelle en Christ. Dia rehefa nateraka tao amin'ny Kristy ianao dia mety ho faty indray mandeha fa tsy ho faty fanondroany intsony. Et quand tu es né en Christ, peut-être que tu vas mourir une fois, mais tu ne vas jamais mourir 2 fois. Fa raha ianao nateraka indray mandeha fotsiny nateraka ny dadanao sy ny mamanao dia mety ho faty indroa ianao raha tsy nandray an'i Jesosy. Mais si tu es né juste une seule fois, biologiquement, de par tes parents, tu vas mourir 2 fois si tu ne reçois pas Jésus. Androany hariva, raisy Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Cet après-midi, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Misy resy lahatra amin'izany ve eo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu de ça ici aujourd'hui? Atsangana ny tanan'ny olona efa nateraka indray dia atao ohatr'izao ny tanana. Si tu es déjà né de nouveau, est-ce que tu peux faire comme ça? Alléluia. Alléluia. Izy anao fanekena tamin'ny batisa tamin'ny Jesosy Kristy hoe hanaraka azy atsangana ny tanana izay Qui est vita déjà batisa. passé par les eaux du baptême ici pour s'engager avec Jésus? Tsy le natondraka kely fa le nasitrika. C'est pas juste quand on te met juste un peu d'eau comme ça, mais quand on t'immerge dans l'eau. Atsangana ny tanan'izay efa nateraka indray nasitrika. Qui a déjà été immergé dans l'eau? Oui. Tiako ho fantatrareo fa ny fahateram-baovao dia aseho amina conviction manaraka ny lalan'i Jesosy. J'aimerais que vous sachiez que la nouvelle naissance doit être accompagnée d'une vraie conviction à marcher avec Jésus. Ninninona théologique lalovana sy fampianarana voarainao ny amin'ny batisa dia mba tiako hanaraka kely fotsiny ianao. Za tsy handresy lahatra fa arao kely fotsiny vetivety. Quelle que soit la théologie ou les divers enseignements que tu as entendus par rapport au baptême, j'aimerais juste, je ne suis pas là pour te convaincre, je suis là juste pour te partager un peu de ce que j'ai reçu du Seigneur. Tamin'ny Jesosy mbola kely dia nentina tao amin'ny tempoly izy natolotra. Quand Jésus était bébé, on l'a amené dans le temple pour être béni par un prêtre.
ny antony nanolorana azy satria tsy manatsafidy izy fa ny ray aman-dreny no hitaiza azy. La raison pour laquelle on l'a amené pour être béni, c'est parce qu'il n'avait pas le choix, mais c'est Joseph et Marie, ses parents, qui voulaient l'élever et l'éduquer. Fa rehefa lehibe izy hanomboka ny missionany dia nila izy nanolo-tena hanomboka ny missionany tamin'ny lalan'ny batisa. Mais quand il était devenu grand, il fallait que ça soit lui qui s'offre lui-même pour être immergé dans l'eau par les eaux du baptême. Raha jerentsika ny Marka 16:15 Si on regarde dans Marc 16:15, dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mandehana toroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. la parole de Dieu dit allez et partager la bonne nouvelle à toutes les nations. Dia hozy izy hoe zay mino finoana aloha sy atao batisa avy amin'ilay finoana no vonjena. Et puis Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Midika fa ny batisa dia mari-panehoana ny safidy ho an'ny olona anehoana fandray famonjena izy amin'ny safidiny rehefa nino an' Jesosy izy. C'est-à-dire que le baptême est une forme pour montrer que tu as cru en Jésus et tu es prêt à t'engager avec Jésus à travers les eaux du baptême. Ny famonjena tsy ilana mpanelanelana n'olotra fa ianao manolo tena fa nino vao atao batisa. Le salut n'a pas besoin d'un autre intermédiaire, mais c'est toi-même qui t'engages par les eaux du baptême pour dire que tu as accepté le salut de Jésus-Christ. Mafantatrareo hoe inona ny endriky ny batisa nanomboka tamin'ny Jesosy Kristy mandrakandroany. Vous savez quelle est l'image du baptême depuis le jour de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où l'on parle? Dia jerinareo ty fahamarinany ity. Et écoutez bien cette vérité. 2 taona lasa Jesosy olona teto an-tany. Il y a 2000 ans, Jésus était un être humain comme toi et moi. Fa ianao tao aminy nampahitana ny Jaune mpanao batisa. Mais on a fait voir à Jean-Baptiste, toi et moi, à l'intérieur de Jésus. Zany hoe ianao fanahy tao aminy fa izy olona teto an-tany. C'est-à-dire que toi, tu étais esprit en lui, mais lui, il était être humain sur terre. Mihaino tsara tsika. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute bien? Ohatr'izao fizotran'ilay izy. Voilà comment ça se passe. Jaune toko voalohany 19:20. Dans Jean 1, 29. Ozy izy Jaune mpanao batisa indro zanak'ondrin'Andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Jean s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Inona ny dikan'io teny io? Qu'est-ce que veut dire cette parole? Ny fahotany zao tontolo zao tany aloha nanomboka tamin'ny Adama sy ny efarana n'izao tontolo zao natao tao amin'i Jesosy daholo. C'est-à-dire que tous les péchés depuis le temps d'Adam jusqu'à maintenant ont été en Jésus. Tsy natao batisa Jesosy satria tsy nanota izy, tsy tokony atao batisa izy satria tsy nanota. Normalement, Jésus n'a pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'a jamais péché. Fa mibatisa ny Jaune nefa batisa ny fibebahana. Pourtant, on appelle le baptême de Jean le baptême de repentance. Raha tsy nitondra ny fahotany zao tontolo zao izy tsy natao batisa noho izany no ianao no nanaovana batisa azy. Si Jésus ne portait pas le péché du monde, on n'allait pas le baptiser parce qu'il était sans péché. Mais c'est à cause de toi et moi qu'on l'a fait baptiser. Satria nitondra ny fahotany zao tontolo zao izy. Parce qu'il a pris le péché du monde. Dia zao izy olona nasitriky Jaune tao Jordana. Donc il était un homme que Jean a immergé dans l'eau du Jourdain. Dia tao amin'i Jesosy ny fahotany zao tontolo zao. Et le péché du monde était en Jésus. Dia zay nasitriky Jaune sy nananganana an' Jesosy. Et voilà pourquoi Jean l'a immergé dans l'eau pour immerger le péché du monde, pour faire ressortir Jésus. Dia ny ahitana fa mino ny famonjen'i Jesosy tsika. Et une des formes à laquelle on peut reconnaître que tu acceptes et tu crois au salut de Jésus. Dia ianao indray olona androany resy lahatra mandray an'i Jesosy fa izy Saint-Esprit ao anatinao. Aujourd'hui, tu es un homme sur cette terre et lui, il est esprit en toi. Ao amin'ny asan'ny apôstôly Philippe avy any amin'ny croisade ngeza be.
tany Samaria. Dans Actes des Apôtres, Philippe était dans un temps d'évangélisation, dans un événement d'évangélisation. Dia tonga mifanamasina ny teny taminy hoe misy tandapy Etiopiana any an-dalana ho an'i Jérusalem, mila fampaherezana izy fa mangetaeta. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui a dit à qui? Tandapy Éthiopien. Il y a un eunuque éthiopien qui est venu, qui vient et il a faim. Tena mangetaeta an' Jesosy io famonjeny io lehilahy io. Et c'est quelqu'un qui a vraiment soif, qui a soif du salut de Jésus-Christ. Atsangany ny tanan'izay mandrianako. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jereo nilozany nasainy fanamasina ilozana olona manalina ao anaty croisade mitady amin'ny Filipo fandehany amin'ny olona anankiray mangetaeta n'Andriamanitra. Filipo ampahery olona ray nandao amanalina izy. C'est-à-dire que Dieu l'a dit de quitter ce grand événement d'évangélisation où il y avait une foule pour être juste avec une seule personne qui avait soif de lui. Ny famonjena tsy miankina amin'ny nombran'ny olona mivory ny eny teny mahafinaritra fa olona anankiray mangetaeta andarahan'Andriamanitra olona. Le salut ne dépend pas du nombre des gens qui écoutent, mais d'un cœur sincère qui a soif de Jésus. Dia zao ny zavatra nitranga nandeha tany amin'ilay tandapy Etiopiana i Philippe tonga dia niseho tampoka teo nety mifanamasina. Et Transporté. Philippe a été téléporté Oui. dans un endroit où l'eunuque éthiopien était là. Tonga dia teo akaikiny taity Philippe. Et puis, Philippe avait été étonné. Dia hozy izy hoe mba azonao zavaina amiko ve ty teny ty? Et puis l'eunuque éthiopien, il était en train de dire, Isaïe 53 est-ce que tu peux m'expliquer Isaïe 53, s'il te plaît? dia nazavainy Philippe taminy. Et puis Philippe l'a expliqué. Dia resy lahatra ilay tandapy Etiopiana. Et puis, cet eunuque éthiopien était convaincu. Dia hozy izy io misy rano mandeha etsy Haute-Savoie. Et puis, il a dit, ah, il y a un fleuve là, en Haute-Savoie. Inona no manaka anazy atao batisa eo? Pourquoi je ne peux pas être baptisé dans ce fleuve? Ny batisa tsy rano manantona olona any an-trano fa olona manantona rano eny amin'ny renirano. Le baptême, ce n'est pas l'eau qui s'approche de toi, mais c'est toi qui t'approches de l'eau. Dia zao ny zavatra misy. Et voilà ce qui se passe. Mino ianao famonjen'i Jesosy. Tu crois au salut de Jésus Dia manangan-tanana ianao miteny hoe et tu lèves ta main et tu dis, Jesosy io anao tanteraka. Jésus, je t'appartiens totalement. Resy lahatra ny amin'ny teninao. Je suis convaincu par ta parole. Mila ny fahafenoan'ny fanahinao. J'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. Fantatro 2 taona lasa efa maty noho ny fahotako ianao. Je sais qu'il y a 2000 ans, tu es mort pour mes péchés. Fandroany connecté tamin'izay nataonao mba handraisako ny famonjenao. Mais aujourd'hui, je suis connecté à ce que tu as déjà accompli pour que je puisse recevoir ton salut. Efa tao aminao 2 taona lasa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana sy maty niaraka taminao. J'ai été crucifié avec toi il y a 2000 ans et j'étais mort avec toi. Fandroany ny fananao indray tao anatiko ary tia olombelona eto an-tany manaiky ny famonjenao alevina ny amin'ny fahotana sy atsangana ho amin'ny fiainana. Mais aujourd'hui, je suis un homme et toi, tu es esprit en moi, le Saint-Esprit, et j'accepte d'être enterré par mes péchés et ressuscité en nouveauté de vie. Iombonako tamin'ny famonjenao 2 taona lasa. Pour que je puisse être en communion avec le salut que tu as accompli il y a 2000 ans. Dia fantatrao zay no atao hoe baptisé anao. Voilà ce qu'on appelle baptême. Dia eo amin'ny jaona 4 Jesosy niteny raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo mandova amin'ny fiainana mandrakizay. Dans Jean 3, Jésus a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter de la vie éternelle. Inona ny dikan'izay? Qu'est-ce que ça veut dire? Nareo ve mahafantatra an'ilay hoe ateraky ny rano? Est-ce que vous savez ce que c'est né d'eau? Ny dikany hoe teraka dia ozy izy Nicodémos hoe ataoko ao indray ny fiverina ao akibon'ny neny. Nicodème a demandé à Jésus comment
comment est-ce que je peux encore revenir dans le ventre de ma mère? Teo ohatr'izay mihitsy ny tiany Jesosy ho tenenina hoe ateraky ny rano alevina ao anaty rano ianao dia tsy hita mihitsy dia avoaka ianao dia zay le ateraky ny rano. Ce qui veut dire né d'eau, c'est que on t'enterre dans l'eau et on te ressort de l'eau. Voilà ce qu'on appelle né d'eau. Tsy aniry ianareo hoe tsy maintsy atao an'izany akory. Je ne te force pas à faire ça. Fa ny ran'Andriamanitra fotsiny hanazava amin'ny fomba tsotra lalan'ny atao hoe fiainana sy famonjenao amin'i Jesosy Kristy. Mais j'ai juste été envoyé par Dieu pour expliquer simplement le chemin vers la vie éternelle. Mino aho fa azonao ny dikan'ny fahasoavana androany. Je suis sûr que tu comprends ce qu'est la grâce aujourd'hui. Noho ny nataony Jesosy ho tsika dia toy izao tsika. Grâce à ce que Jésus a accompli, nous sommes ce que nous sommes. Tiatsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misoran'Andriamanitra. Lève ta main et sois reconnaissant envers Dieu. Sotra Jesosy no fitiavanao. Merci pour ton amour, Jésus. Sotra tamin'ity fotoana mahafinaritra ity. Merci pour ce temps agréable. Mino fa miasa eto ny herinao androany. Je crois que ta puissance se manifeste ici en ce lieu. Inoko Andriamanitra fa ny herinao dia miasa eto androany arivo. Je crois vraiment que ta puissance se manifeste en ce lieu. Tompo Jesosy io raisinay ianao ao am-ponay. Jésus, nous te recevons dans nos cœurs. Amin'ny alalan'ny fanamasina aoko velombelona indrainy ao anatinay. À travers le Saint-Esprit, rafraîchis ce qui est à l'intérieur de nous. Aoka Andriamanitra ny ositra ikorina eo amin'ny fiainanay. Que ton onction coule dans nos vies. Aroka mifananao masina meno anay androany arivo. Que ton Saint-Esprit nous remplisse cet après-midi. Fofainy amin'ny lanitra ny taninao dia sokafo ny vavanao. Lève ta main et ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Sokafo ny vavanao. Ouvre ta bouche. Miresa amin'Andriamanitra. Parle à Dieu. Avelao ny fanamasina hitondranao amin'ny fahafenona. Que le Saint-Esprit t'emmène dans sa plénitude. Aza velan'ny sainao ny azona ny vavanao. Ne laisse pas tes pensées à retenir ta bouche. Raiso ny fahafenony herin'Andriamanitra. Reçois la plénitude de la puissance de Dieu. Raiso ny fahafenony fanan'Andriamanitra. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Dia sokafo ny vavanao. Miobona amin'Andriamanitra. Miobona Sois amin'Andriamanitra. en communion avec Dieu. Sois en communion avec Dieu. Sokafo ny vavanao dia mivavaha ianao. Ouvre ta bouche et prie. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Avelao tsy ny sainao ny azona anao. Avelao Andriamanitra hitondra ny etaetanao eo anatrehany ray. Ouvre ta soif envers Amin'ny Dieu. alalan'ny fanamasin'Andriamanitra. À travers le Saint-Esprit. Avelao izy fahafenona eo amin'ny fiainanao androany. Que la plénitude te remplisse aujourd'hui. Raiso amin'ny anarany Jesosy. Reçois dans le nom de Jésus. Raiso amin'ny anarany Reçois Jesosy. dans le nom de Jésus. Shatalabarabababu. Keboro shatalabarababu.